Yo, miarabantsika rehetra manaraka an'ity vidéo ty andro antsika dia iresaka mahakasika ny RGPH3. Fa ino moa le hoe RGPH3? Avy aty amin'ny dato aty. Ok. Talaza ny RGPH3 zany no projet secret any NASA sy SpaceX tamin'ny fandefasana ny proposigiala maitso mandoro indrindra tany amin'ny espace. Kaza mba vendram-pary le sehaizako no isy an'izany. Ny atao hoe RGPH3 dia troisième recensement général de la population et de l'habitation izany hoe fanisana ankapobean'ny faniteliny ny ponina sy ny toeram-ponenany. Azo lamizay. Areno mipogno sagna amizay arenao. Ianao kosa rangaza mampiesy na fomba hoana mihitsy no nisan'ny olona rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara io. De gaga lafa tena vitan'ny zala le izy amizay vo isan'ny zala hatramin'ny olona manana trano ka hatramin'ny 4 kozy a. Tena mba sarina goavy mba tsara chance kely satria mba nahita maso an'ity document zay azo lazaina hoe important amin'ny tantaran'ny firenena ity satria hita daholo ny détail rehetrarehetra momba nisan'ny ponina malagasy. Mba fantatrareo hoe firy nisantsika malagasy amin'izao. Roulement de tambour. Allo lutsiko zina fa sao de tapitra sa ty vidéo ty. Mba haintsika ve fa tany aloha tany de nisipa ny maro anisa noho ny bandy. Ilana tonga le oabolana hoe ny lehilahy tsy mba ratsy. Amizao kosa de efa tsy mifanalavitra tso zany satria raha eto Madagasikara dia tombanana ho eo amin'ny 49,3% dia lehilahy avokoa ary 50,7% amin'izany kosa ny vehivavy. Zany hoe raha mitombo kely fotsiny isantsika bandy de lasantsika lehilahy indray no maro anisa noho ny sipa. De am'izay fotoan'izay mety ho isy oabolana vaovao indray forina ohatra hoe ny sipa tsy mba ratsy. Eny fa na de maimbotrondro ary. Imaginenga hoe tonga zany fotoana zany de iadivana be ny sipa satria be deaibe kokoa ny bandy de na sipa ohatran'izao raha mety ampatarany lahy. Ankoatran'izay fanisana ny ponina zay de maro be ihany koa ny information zay nirecolten'ny zareo tompony andraikitra tao amin'ny fanisany. Araka zao tentsika misary zao dia ohatran'izao Madagasikara zany hoe toerana tokony afaka hipetrahan'ny ponina daholo reo fa araky ny valin'ny fanisany dia fantatra fa 19,3% ny malagasy ihany no monina andrenivohitra fa ny ankoatran'izay kosa dia tsy andrenivohitra. Andra hoe kaiky tambahoaka samby ny ankamaroantsika. Hita tamin'izay valin'ny fanisana zay ihany koa fa 0,1% ny olona mipetraka eto Madagasikara ihany no tsy malagasy. Hitako hoe lidio na lahelo mihitsy fa isan'ny olona vitsy nisy eto Madagasikara ve rangany nahazo ny vadiny liry. Lionel tegna mafy taminah kongarana ny vazahiny zahay tegna tsy nampoiziko kone. Nao courage fozoko be azala. Afaka nitsoahana tao anatin'izany valin'ny fanisana zay ihany koa ny sokajiny velaran-tany voajary eto Madagasikara. Hita tamin'izany ary fa 3,3% toerana eto Madagasikara ihany no azo lazaina hoe renivohitra fa ankoatran'izay dia tena mbola manana toerana midadasika be tsika malagasy toerana mbola tsy voajary. Tamin'ny taona 2018 teny nanaovana amin'ny fanisana fanitelo ny teto Madagasikara ary tsy karitra tamin'izany fa miamitombo isatrany tsika malagasy raha oharina tamin'ny RGPH1 sy ny RGPH2. Nitombo 2,7% nisantsika entre ny 1975 sy 1993 de mbola niakatra trany zany nitombo 3% entre ny 1993 sy 2018. Midika zany fa sika malagasy dia tena mankafy fanaovana. Je sais pas si vous avez capté ou pas. Ni malagasy rehefa tsisy basy. Oh blondine anoué dipenda. Amin'ny ankapobeny mialatsiny am'le fomba fitenenana azo lazaina hoe kinga vodivotsasaina ihany sika satria ny vehivavy anankiray entre ny 15 à 49 ans dia miteraka eo amin'ny zaza 3 na 4 eo. Nefa 67,5% tsika malagasy ihany no mandeha école primaire ary zara raha misy 22,9% am'ireo ihany no mba tonga any amin'ny lycée. Tenenina teny vahiny moa zany de zara raha mba misy 23,6% ny malagasy ihany no mba mahazo teny frantsay ary 8,2% kosa no mba miteny anglisy nefa atao amin'ny Facebook teo amerikana daholo. Tena tsy gaga mihitsy raha mahita zavatra ohatran'izao. Yo, can you give me this pen please? Yeah, correction, pen fiteny antony fa tsy pen zany. Baza vendrana tsy. What you mean? Minna hono. So de le minna nataoko tao amin'ny WC public ary. No, I don't speak with you. You are marikoriko. You respect me. Respect me. Ny eo amin'ny espérance de vie kosa na ny faharetan'ny fivelomana dia eo amin'ny 9 taona eo ny faharetan'ny fiveloman'ny lehilahy ary 7 taona eo kosa ny faharetan'ny fiveloman'ny vehivavy zany hoe ny vehivavy malagasy zany miaina lavalava kokoa noho ny lehilahy. Oabilana farany ary. Ny lehilahy tsy mba ratsy fa ny lehilahy mora maty. Za mbako tio. De zay zany koa marina an'ity vidéo zay niarahantsika tamin'ny Amen Communication sy Insta ty tompo classe tompo vavy asaotranao nanaraka an'izany hatramin'ny farany. Alohan'ny tena maraniko anazy moa zany de tsara ihany mampafantatra antsika fa plus de 27 millions tsika malagasy amin'izao fotoana izao chiffre zay azo tenena hoe ambony ihany raha oharina amin'ny toe-karentsika malagasy. Proof moa zany fa nanaraka bêtement le teny-drazantsika intsika hoe mitera fito lahy fito vavy. Arena ny zanaka kanefa kosa na de zany tokony lanjalanjaintsika ihany ny isantsika sy ny eo amin'ny lafin'ny toe-karenantsika. De mbola manentana ihany s'abonner amin'ny page Facebook Lionel Maria de misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany. Salut!